Makasitraka satria renay sy tsapanay mihitsy ny zavatra tiana ho tenenina aminay isaky ny misy a teny mivoaka dia natao anay zany fa tsy ho an'olon'Andriamanitra tena reko mihitsy tompo fa ho aly teny teo androany maraina ihany koa dia raina mandrakizay ny anaranao misaotra Jesosy ary mbola mino tompo amin'ity maraina ity fa manakoa kambara aminay mandrakariva ianao firao ny vavako Andriamanitra, firao ny foko, firao ny saiko, firao ny fanahiko sy mba ray manontolo mba tsy hivoana amin'izay zavatra tiana ho lazaina ny fanambarana rehetra izay ho tenenina eto mba hiseho ny fakasitranao ny fiainany tsiray avy ametraka etaeta am-pona tsiray avy ianao anambarany sitraponao eo amin'ny fiainana tsiray avy ianao mitenena Jehovah mihaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika itetanina mafy ho an'ny tompo miangavy ianao azo toerana miarabantsika hatrany nda amin'ity herinandro ity zao indray ny herinandro eo anatsika voalohany indray amin'ity herinandro ity mianao fa herinandro feno fitahina ho anao androany amen. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra anankiray mivoaka eny am-bavan'Andriamanitra dia misy dikany mifanaraka amin'ny isan'ny olona tonga miaino azy. Raha miteny zao Jesosy tianao izy dia fitiavana mitovy le avy eny am-bavan'Andriamanitra fa dika tsy mitovy ny andraisan'ny olona n'le izy hoe zao mihitsy ny tena tsapako anehoan'Andriamanitra n'izany fitiavana izany amiko mifanaraka amin'ny sofina miaino ny fisehoan'ny fahamarinana amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Tadio fa mila tonga feon'Andriamanitra ao anatinao, mila tonga feon'Andriamanitra ao anatinao izay tenin'Andriamanitra voarainao. Raha tsy tonga feo le izy tsy anapahefana iasa amin'ny fiainanao satria zay feo zay avy amin'ny fanahy zay ny atao hoe révélation na fanambarana avy amin'ny tompo. Raha mandinitsika ny resaka tamin'ny zoma dia somary iverenantsika kely le resaka momba ny kérubima fa be dia be le mametra-panontaniana hoe kérubima makaiza dia ahoana moa le izy pastera ahoana dinga amin'ny voninahitra inona ny zavatra amin'izay fa tsy dia tena azonay loatra le kérubima iny. Iresaka kely momba n'le izy misy ny dingany voninahitra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra efa niresaka tetosika fa misy ny asa fanompona mitondra fahafatesana ny apôstôly Paoly ny teny an'izay ary naseho tamin'ny dingany voninahitra voalohany talohan'ny fahatongavan'i Jesosy io asa fanompona mitondra fahafatesana io izay nisehon'Andriamanitra miendriky ny famirapiratana endriky ny famirapiratana nisehon'Andriamanitra tamin'ny io asa fanompona mitondra fahafatesana io izay nampamiratra ny endriky Moïse rehefa nidina avy eny tendrombohitra izy mamirapiratra be ny tavany tsy zakany olona nefa hozisy ny baiboly hoe mbola teo amin'ny lalàna izay mitondra fahafatesana ihany nisehon'Andriamanitra tamin'izao nefa le Andriamanitra niseho tamin'izany ihany no miseho androany fa miendrika mifanaraka amin'izay révélation tia nisehoana. Masarobidy ny révélation dia ny révélation na ny fanambarana no mamaritra izay endrika tian'Andriamanitra isehoana. Nao nera tsika kely iverenantsika kely fotsiny dia hiditra lalindalina kokoa amin'izay tsika. Boky Exodosy le izy boky ny Exodosy toko fahenina izay andiny voalohany angamba andiny faharoa amin'ny Exodosy toko fahenina. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe izao ny Jehovah ary amin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany aho. Hitanareo le fipetraka le izy misy zavatra tsy nasehon'Andriamanitra ny Abrahama, Isaka sy Jakoba fa nasehony amin'ny Mosesy. Raha sokajiana amin'ny patriarky i Abrahama, Isaka sy Jakoba ny fanombohan'ny asan'Andriamanitra teo amin'ny olona sy ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny olona dia tsy voatery ho andro zareo rery amin'ny patriarka azy ny karazam-pahamarinana tian'Andriamanitra nisehoana sy anehoana ny tenany fa misy dinga amin'ny voninahitra mbola tsy nahafantarany Abrahama, Isaka sy Jakoba n'Andriamanitra fa nisehoany teo amin'ny fiainan'ny Mosesy. Raha dinitsika le teniny eto dia zao hoe Andriamanitra tsy tozy izy zany hoe Andriamanitra tsy toy Jehovah ihany le izy Yahweh ihany ny anarany io fa Almighty ny fiantsoana azy tsy toy
nosehoko taminy niseho Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abrahama ilay mpamatsy mahagaga nitandindo ny zavatra ho avy naseho tamin'ny alalan'ny Abrahama Jesosy Kristy le fanatitra ny solon'ny Isaka naseho tamin'ny Abrahama ny fankasitran'Andriamanitra ara-piankonana fa mitarana nitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany mitondra beraka i Abrahama le voninahitra faratapony tao amin'Andriamanitra zay fanekena midinany teo amin'ny olona anomanina amin'ny fiavian'i Jesosy dia ilay beraka na ilay voninahitra ambony indrindra maneho ny fahafenon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona zay hovonjeny nasehon'Andriamanitra ny hatramin'ny nahatongavany Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany fa zao arakaraka ny nandritro ny vanim-potoana ny sehon'le fivoarana nanehonin'Andriamanitra ny tenany amaha izy azy dia hozy izy tamin'ny Moïse misy zavatra tsy fantatry zareo satria Andriamanitra Abrahama izy nefa se présenté ho Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba razany Moïse fa hozy izy nisehoko tamin'ireny tsy sehoko aminao fa misy zavatra tsy fantany fa tiako fantatrao raha mandinika fotsiny zao tsika ny révélation ny Abrahama ny révélation ny Abrahama dia tafajanona atreo amin'ilay Andriamanitra mijery ny fahamarinan'ny olona zay zany lesona voarain'ny Abrahama hoe raha vao tsy marina ny olombelona dia tsy miditra tsehatra Andriamanitra mamaly sy miaino azy ao tsika dia zao izy Andriamanitra zao izy andravany Sodoma sy Gomora ary zany ravany Sodoma sy Gomora dia mba hoana ny hevitrao dia ozy izy Abrahama raha mahita olona 50 ianao marinao dia azaringana ok izy Andriamanitra tena re Andriamanitra nijery hoe 50 tsisy na ena 70 tsisy na ena 30 tsisy vato zany hatramin'ny 10 tsisy Paoly ety aorianany nahita hoe tsisy olona marina na dia ray ary zany hoe raha nahena tany amin'ny ray koa ary zany dia ozy izy Paoly hoe tsisy ihany dia izy Andriamanitra ko satria tsisy dia tsy nasakana amin'ny fahatezerako ny intervention anao dia teti ny nanako fahatsapana ny fahatakarana nanan'ny olona zay anelanelana ao anaty vavaka ny alehibean'ny révélation sy ny fitombon'ny fahalalany an'Andriamanitra ahafahany joro hanova zavatra Moïse mitovy ihany ny Abrahama sy Mosesy niodina tany anefitra ny zanak'Israely midina indray Andriamanitra zao izy Mosesy amin'ny alalany hoe nanganako taranaka vaovao an'i Israely velomiko ianao fa hoaringako daholo reto fa tena tsy afa-po olona tsy mety afa-po alatsaka mana mitady papelika sokafana ny ranomasina mandeha tany maina dia mbola miodina ihany rehefa rano tsy hitany ery any anefitra mahatonga azy milaza hoe aiza ny rano hosotronay isaky mizavatra mitrango zao dia averenany Egypte zay fa ianao ihany dia hitanao le ohatran'ny hoe mianta ianao ihany te tondranay aty tsy mahita gâteau ianao ihany te tondranay aty ohatran'ny hoe landasiriny eo Mosesy toy izy Andriamanitra hoe reraka leo andreto fa olona tsy mahay makasitraka mihitsy reto fa aloha aringanany dia amin'ny alalanao ny andrenako taranaka vaovao dia zao nataon'ny Mosesy bebahy ianao amin'izany zavatra teneninao zany ozy maintsy an'Andriamanitra todika Andriamanitra mijery fa izy zany mba miseho mananatra zany raha mifahafantarako anao dia Andriamanitra be efa miraposy miandry ianao todika Andriamanitra mijery fa zao raha tsy maintsy andray décision ianao za ringana fa veloatra zareo velona todika Andriamanitra mijery fantatrao izy fa hifaly Farao dia zao izy ny ataon'ny Farao modina voaka amin'ny fotsiny dia aringany tsy toetranao zany ok tsy vonona indray ry zareo renao koa tsy ho faty amen nanomboka ny sain'Andriamanitra ny fiavian'i Jesosy hozy izy Andriamanitra hoe mila famonjena tsy avy amin'ny olona satria nyzariny Abrahama Andriamanitra hitodika ny masony hijery olona fa nitairiny Mosesy Andriamanitra hitodika hijery ny tenany fanotronana raha ihany naneny Abrahama naneny Moïse Andriamanitra raha ihany fa ilay fahafahana ny sokatra teo amin'ny fiainan'ny Mosesy naneho an'ilay toetra n'Andriamanitra misy fotoanany
tsy hoe very ny toetra ny Andriamanitra fa tia piasa ny toetra ny ao anatinao izy fenao tsy mifo. Azonareo ve le zavatra tiako zaraina? Misy fotoana Andriamanitra tsy hoe very ny toetrany izy fa tia piasa ny toetrany ao anatinao izy fenao ny tsy mifo. Tianao anana an'le toetra afaka hijery mpanota anankiray tsy amin'ny otany fa amin'ny maha-olo-monjena azy. Zay le fo tian'Andriamanitra nanantsika. Ary hitako ny nahatonga ny Moïse hoy izy Andriamanitra hoe amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany mbola tsy nahita karazana fahalemem-panahy ohatr' izao ahako. Toy izy Andriamanitra hoe manomboka androany tafiditra ao anatin'ny conseiller-nao afaka ny fanatrika amin'ny patron. Mazaka fanatrehana satria mety le fo tsy zavatra mboamboarina zany fa ao anatina circonstance ohatra nazo ny Moïse ny tokony hivoaka le toetra mahazaka le dinga amin'ny voninahitra. Pasinareo nanomboka teo Andriamanitra nanomboka ny saina fa afaka apidina ny voninahiny eo amin'ny fiainan'ny olona izy. Zay ny mahatonga ny tavan'ny Mosesy namiratra mitovy amin'ny kerobima mitondra ny voninahitr'Andriamanitra teo an-damosiny. Jesosy rehefa tonga dia hozy izy Jesosy hoe ny ety an-tany ozy izy ho tahaka ny any an-danitra. Dia ozy hoe Jesosy ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany anie zany imazon'le lanitra tsy hita maso e. Noho izany Andriamanitra efa nentin'izy tany an-danitra zany ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra satria eo amin'izay toerana misy ny fanahin'Andriamanitra no misy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra ny centre ivo maneho ny fahafenon'ny ray sy ny zanaka. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza fa raha hiteny ratsy ny ray ianao na hiteny ratsy an' Jesosy ianao dia mbola mety azy famindrapo ihany fa raha hiteny ratsy ny fanahy masina ianao tsy mahazo famela-keloka mandrakizay. Ny antony ny centre na ivo mpanehoana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny fimbonan'ny ray sy ny zanaka dia eo amin'ny fanahy masina. Zareo ny tenin' Jesosy ahoana le izy maro-panehoana fa eo fanjakana présent ny fanjakan'Andriamanitra rehefa présent ny fanahin'Andriamanitra. Hozy izy Jesosy hoe hozy izy ny fariseo amin'ny fanahin'ny Belzebouba ny amoahany le démonie. Dia hozy izy Jesosy raha amin'ny fanahin'ny Belzebouba no amoahako démonie amin'ny fanahin'izy any amoahany taranakareo azy. Fa raha amin'ny fanahin'Andriamanitra no amoahako démonie efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Amen. Zany hoe ny présence ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny olona sy ny fanjakan'ny lanitra eto ambonin'ny tany dia amin'ny alalan'ny présence ny fanahy masina tonga eto ambonin'ny tany. Noho izany sur rendez-vous amin'ny fidinan'ny fanahy ny dingan'ny voninahitra tena maha-izy azy an'Andriamanitra. Lay saritsarym-boninahitra zay naneho ny voninahiny mitondra voninahitra tondra asa fanompona mitondra fahafatesana ozy izy amin'ny bokin'ny Korintiana Paoly miteny an'izay dia nahavita nampamirapiratra ny tavan'i Moïse. Zany hoe lasa endrika anankiray hita maso maneho ny fahatsarany tsy hita maso ny présencen'i Moïse rehefa ela teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Mbazonareo ve zany? Le voninahitra tsy an'i Moïse fa nahatonga le voninahitra ny apita tao amin'ny Moïse satria ela teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Raha za ianao mba ela eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao ny toetra ela eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia le reflet le tara-pahazavana avy amin'Andriamanitra lasa tafiditra ny anatinao. Zany hoe ianao io zany misy élément voaforon'Andriamanitra ao anatinao, élément réceptif. Andriamanitra namorona ny olona rehefa ao amin'ny fanahin'Andriamanitra dia manana élément réceptif ianao afaka mandray ny onden'Andriamanitra. Hitanareo ohatra ny fitaratra mamerina hazavana toetr'izay namoron'Andriamanitra ny olona rehefa ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra dia lasa ivo anankiray ianao hitarafana amin'ny famirapiratany. Zay mahatonga i Petera mandalo fotsiny izy dia ny aliko Petera lasa aliko ny tsoto satria kalesiny tsoto Petera fa hitoeran'ny fanahiny tsy marety ka ho an'Andriamanitra.
hitanareo ny kerobima tsy tamaso fa petery tamaso mety atany takiny any an-danitra. Halleluja. Mola ity ty resaky ty am'zoma, mola ity ty resaky ty am'zoma ry lalindalina kokoa. Fa zao zavatra tiany tompo ho tenenina amitsika. Andriamanitra ao amin'ny tontolo mpamoronany ny voary tsy tamaso rehetra ao an-danitra dia misy endrika mahasamy hafa azy be dia be. Ao misy anjely tsotra manompo ao an-danitra, dia misy ny arkange zay ireo zay anjely ambony commande ambony ny anjely rehetra, dia misy ny serafima manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra 9 ny elany, dia misy ny kerobima 4 ny elany. Reo kerobima reo koa mbola misy karazany be dia be. Misy kerobima zany amina sokajy na anjely ambony nametran'Andriamanitra azy, zany hoe manakaiky an'Andriamanitra indrindra ny kerobima, ary ny serafima dia manaloka an'Andriamanitra. Eo amin'ny seza fiandrianana ozy izy Isaia mpaminany. Ditanareo ny voary zany eto ambony tany misy fahasamihafany be dia be. Dia ohatr'izay koa voary any an-danitra misy namoronan'Andriamanitra azy amin'ny endriny be dia be, sady samy manana fonctionny, samy manana ny asany daholo reo, samy sarobidy reo ary samy ilaina. Fa saingy misy ny miavaka kokoa amin'ny hafa mihoatra noho ny rehetra. Zay zany le misy hiérarchie ao an-danitra mipetraka, ary zay namoronan'Andriamanitra an'ilay izy voary mitovy daholo, saingy ny fahasamihafany ny andraikitra ny tsy mampitovy ny vokatra hita amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra ny tsirairay avy ao anatin'ny zay domaine nametran'Andriamanitra azy ao an-danitra. Namakytsika mikasika momba ny Ezekely toko voalohany satria mba manam-potoana kely tsika androany. Amen. Dia afaka miresaka tsara an'ilay izy dia ho azonao amin'izay le zavatra tiako ho zaraina. Nampamaky amin'ny pasteur Jaoro karazana tao amin'ny bokin'ny Ezekely manondro an'io serafima io. Hoe ohatra n'iza marina io serafima zay mitondra ny voninahitr'Andriamanitra io, iverenako kely le izy, iverenako kely. Dia ny rôle mahasamihafa azy amin'ny arkange ao an-danitra, ny any arkanjely ao an-danitra. Rehefa maniraka Andriamanitra zao dia maniraka ny Gabriel foana, dia jereo hatrany amin'ny Daniel ka hatrany amin'ny Marie, Gabriel foana irano messager, zany hoe izy zany ministre ny communication. Efa isaky misy miakamidina ny an-danitra ka maniraka anjely Andriamanitra, dia Gabriel foana ny responsable mitondra message. Rehefa manomboka misy ady any an-danitra dia jereo hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao, fa miditra foana ra Mikael, Raphaël, Mikael. Alléluia. Midina izy miaraka amin'ny ministry ny tafika azy, dia karakarainy zay tokony ho karakaraina amin'izay niendren'Andriamanitra azy. Fa reo rehetrarehetra reo dia tsy maintsy miaina ao ambany direktivan'Andriamanitra daholo, zany hoe monsieur soumettre ao anatin'ny volonté amin'ny parole daholo na ny tenin'Andriamanitra. Satria na Andriamanitra tenany aza dia nametraka ny tenany eo ambanin'ny fialofany teniny izy, fa nametraka ny teniny eo ambony ny anarany rehetra izy. Zay no natonga an'Andriamanitra rehefa tonga olombelona izy, satria hitondra ny voninahiny olona dia teny no ny rahany fa tsy ny ary le teny rahana Jesosy Kristy. Révélation zavatra zarentsika eto zay manatsofinao kizy iaino zay teny lazay mifanahy amin'ny fiangonana, satria ny dimension de gloire ambony indrindra dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny maneho an'Andriamanitra tsy tamaso sy ifandraisany amin'ny olona. Zay no mahatonga an'Andriamanitra rehefa niteny Jesosy ka nidina izy dia zaho sy namenareo vava, Luc 21:15, vava sy saina, satria ao amin'le teny no mitoetra ny fanehom-pamantaran'le dingany voninahitra ahafan'Andriamanitra mihetsika. Ny teny tonga nofo miara-nona tamintsika tao hoe Jesosy nandresin'ny fahafatesana voninahitra zany. Tao amin'ny andro pasika zay kalazantsika tsy hoe le teny tonga nofo nandresin'ny fahafatesana no nijoro teo amin'ny toeran'ny olona ahafahan'izay rehetra mino azy sy mandray azy, andray ny hery mandresy ny hery ny fahafatesana ao aminy, mba hanesorana ompon'ny olona ny tahotra fahafatesana fijoroan'ny olona midingany voninahitra maneho fefa resy ny fahafatesana ka tsy manan-keritsony eo amin'ny zanak'Andriamanitra tsy maharety eka ohatr'izao fisehoan'le izy le arkanjely reo irahana anatanteraka ny asa, fa ty kerobima ny zaraiko omaly ty mitondra ny voninahitra Andriamanitra. Nasany mitondra zay fotsiny ny asany, tsy misy akoatr'izay. Izy zany tsy miady sy maninona fa rehefa eo fotsiny kerobima io dia présent eo ny voninahitra. Zay volaza amin'ny bokin'ny Ezekely.
de rehefa eo le présence de le fanotronana rehefa eo le présence de zao mietsika ho azy le présence mietsika ho azy le présence ny présence tsy mila commande-mbavaka rehefa anotrona ny présence tsy mila commande-mbavaka fa maneho ny io dinga mivoninahitra mifanontronana io dia dinga mivoninahitra tsy miandry commande-mbavaka fa manivaka rehefa manaiky ianao ho fitaovana hitondra ny voninahitr'Andriamanitra ary manapatsapana lanjan'izany eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Ahoana fisehoan'ilay izy? Misy zavatra ny mahamamo e fa tsy azo zaraina be loatra. Amen. Satria na ianao mpizarana an'ilay izy ara tsy tonga saina mandinika an'ilay teny hoe zany ve ny zavatra nisy tany an-danitra. Amen. Devoly zao raraka avy teny an-danitra avy amin'ny fijoroan'i Mikaela fotsiny. Nefa ny devoly kérubim voaositra tao an-danitra. Ary zay na tonga ny devoly ny setrasetra te hitovy amin'Andriamanitra satria nahoana nomen'Andriamanitra azy le fahafahana hifankahita amin'ny voninahiny. Mpitona ny voninahitr'Andriamanitra. Fa vao nanomboka ny seho ny fivadiany tamin'Andriamanitra dia tonga dia Mikaela fotsiny no nitsangana, Mikaela no nitsangana dia efa rava izy. Satria ny puissance tsy any amin'ny grady fa any amin'ny obéissance. Mba fantatrao Mosesy ny ambony indrindra tao amin'Israely rehefa namoaka azy avy tany amin'ny tany Egypte. Fa Finiasa nakasitran'Andriamanitra nanatsaran'Andriamanitra ny fandringanana ny Israely tsy hitranga ny antony satria izy no nijoro tamin'ny fahamarinana. Ka ny puissance tsy any amin'ny grady. Zay mba tonga antsika tsy miezaky ny ampitombo grady fa miezaky ny tombo amin'ny fatokiana sy fankatoavana an'Andriamanitra. Le izy tsy ezaky sika iny tonga antsika eo amin'izay toerana izay fa mifampiasana fo angetaeta anao izay ampifaly an'Andriamanitra. Dia mifanamasina ny miasa hitondranao amin'izay dingan'izay ao anaty fitarihany. Satria hoesika sorony fanamasina daholo izay tsy hampahazo aina an'Andriamanitra rehefa mpaneky anao ny safidinao akatosy anaiky an'Andriamanitra. Tompo mangetahitanao ny fitomboko isan'andro ao anatrenao mba ahafahany voninahitra ao mahazo aina eo amin'ny fiainako. Manaova menina tsara ho an'ny tompo. Nao dia tsika ny Ezekely toko voalohany hijerevantsika io kérubim io. Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahefatra tamin'ny taona fahatelopolo raha teo amin'ny baby teo amorony Kebara dia nisokatra ny lanitra ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra. Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana taona fahadimy taoriana namabonan'i Joakim mpanjaka izany dia tonga tamin'ny Ezekely mpisorona zanaky bozy ny teny Jehova tany amin'ny tany Kaldeanina teny amoron'ny ony Kebara ary ny tanan'i Jehova dia tanan'i Jehova dia taminy teo. Ary hitako fa indro nisy tafio-drivotra ary avy tany avaratra dia rahona lehibe sy afo fandrambondrambona sady nisy mamirapiratra manodidina azy ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volony metaly mamirapiratra. Ary teo amin'ny koa nisy toy ny endriky ny zava-mananaina efatra ary fijery azy dia ohatry ny endrik'olona. Ary samy manana ny tarehy efatra sy elatra efatra avy izy. Ary mahitsy ny tongony ary ny fahadimy dia tahaka ny faladian'ny ombilay kely ary mamirapiratra toy ny volony varana mangano ano izy. Ary ny tanan'olona teo ambany elany teo amin'ny lafiny rehetra tamin'ny lafiny efatra ary samy manana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra. Ny fanendry ny elany tsy nyrehitra tsy nyerika izy raha nandeha fa samy mizotra tamin'izay hitsiny avy izy rehetra. Ary ny toetra ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'olona amin'ny ankavanany dia samy manana ny tarehiny liona izy efatra ary tamin'ny ankaviany dia samy manana ny tarehin'omby ary samy manana tarehiny voromahery koa izy efatra. Ary ny tarehiny sy ny elany dia misaraka hatreo ambony samy nisy roa mifanendry tamin'ny anynamany avy tamin'ny anynamany ary ndroa nanarina ny tenany dia samy mizotra tamin'ny hitsiny avy izy ka naiza no tiany fanahy alehany dia nalehany tsy nyerika izy raha nandeha. Ary tahaka ny vainafo mirehitra ny fijerin'ny zava-mananaina dia tahaka ny fijerin'ny fanilo mivoivoy teny anelanelan'ny zava-mananaina ny afo ary namirapiratra ny afo sady nisy elatra mivoaka avy tao aminy. Ary ny zava-mananaina mifanaretsaka nakary sy nakatsy toy ny elatra mifelopeloka. Ary hitako ny zava-mananaina fa indro misy kodi, hitanareo misy kodiarana zany avy teo ambony tany teo anilan'ny zava-mananaina teo anoloan'ny tarehiny efatra
ary ny tarehny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volony krisolita ary nitovy endrika izy efatra ary ny tarehny sy ny rafiny dia toy ny kodia anaty kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'izay hitsy ny lafiny efatra, tsy nyerika izy raha nandeha. Ary ny boribory manodidina azy dia avo ary matahotra sady feno maso manodidina izy efatra. Ary raha mandeha ny zava-mananaina dia nandeha teo anilany koa ny kodia, ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany izay ny zava-mananaina dia mba niainga koa ny kodia. Dia hatrany amin'ny farany ihany io dia voalaza hoe voninahitry Jehova amin'izay. Tsy ho vakiko lavabe le izy, fa satria hoe mikodikodia ihany io nareo dia varena eo. Amen. Alleluia. Ka eto zany ny mampiavaka an'ity kérubim ity dia raha diky Ezekila toko voalohany io dia mitondra ny voninahitr'Andriamanitra izy. Dia izao nafantarina hoe zay tokoa le zavatra mitranga, ny kérubim ny responsable mitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Zay no natonga ny fiara fanekena tamin'ny fanekena voalohany feno voninahitra amin'ny toerana izay misy an'le fiara fanekena. Satria Moïse jereo ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Exodus toko 5:2-2. Exodus toko 5:2-2 ovakitsika kely ina lazain'ny Baiboly ao. Ary ao no iaona aminao ao izy ka eo ambony rakotra fanaovam-panavotana fiara-fanekena no itenenako aminao dia eo anelanelan'ny kérubim roa zay eo ambony fiaran'ny vavolombelona ka olazaiko zay rehetra antidiko anao olazainao amin'ny zanak'Israely. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny feon'i Jehova be hery salamy ny teny an'izay, ny feon'i Jehova maninona be voninahitra. Dia rehefa eo le kérubim zany dia eno Moïse dia eo anelanelan'le kérubim Andriamanitra no miteny. Azonareo le mampitondra ny voninahitr'Andriamanitra ny kérubim satria miainga avy eo anelanelany no mivoaka ny feon'Andriamanitra. Dia mahavariana tsisy mavesatra no voninahitra zany, voninahitr'Andriamanitra. Fa mahavariana fa maninona Andriamanitra mamorona zavaboary afaka azaka azy ka hitoerana eo amboniny. Raha ianao zao matoa zao ny fiara mitondra anao dia mavesatra noho ianao fa tsy maivana noho ianao. Marina sa tsy marina? Ianao namorona an'le fiara nefa hitengenanao fa tsy le fiara no manatsaina andeny amin'izay tiany. Dia ohatr'izay mihitsy ny kérubim vakitsika teo fa mifanan'Andriamanitra no mitondra azy. Dikan'izay voary fanahy mitoera ny fanan'Andriamanitra ny kérubim mba hazaka azy zany hoe Andriamanitra manomana an'le voary alohan'ny hitengenany azy. Sy ny kodia le izy. Mba dinio le reto fa ohatrany hoe ndraindray rehefa tena mandinika Baiboly dia ohatrany hoe mirediredy zany. Fa misy zavatra tiako tenenana eo anatin'izany. Misy zavatra tiako tsapanao anatin'le izy hoe sarobidy be le izy. Rehefa nirahana ohatra ry Mikael, rehefa nirahana ry Gabriel ao amin'ny Daniela toko 10:9-10:1. Tsy tahaka ny anjely ireo. Ohatrany hoe le midina ao farihan'ny Betsaida, Betesda, manetsika fanasitranana, tsy zay le kérubim. Tsy mitondra fanomezana izy ho aseho avy amin'Andriamanitra. Fa mitondra voninahitr'Andriamanitra izy zay mahasamihafa ny onction sy ny position ny olona assisté. Ny assistance sy ny hoe olona ny rana mitondra, misy anjely zao ny rana mitondra fanasitrana teo farihan'ny Betsaida. Midina izy ny kasihana le rano dia zay olona miditra voalohany izy ny jona toko 5 dia sitrana. Zany hoe nandrana azy tsy ho an'ny olona rehetra, olona ray ihany midina eo amin'le fariho izy ny jona toko 5 olona ray ihany dia zay miditra voalohany eo ninona retina izy dia sitrana. Zany hoe rehefa irany ianao mety ho an'ny olona anankiray, fa rehefa mietsika Andriamanitra tonga dia vakibalina le zavatra rehetra satria nahoana tsy hainao intsony zay fa Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny alalanao. Zay mahasamihafa ny toerana misy ny olona anankiray, ny olona fotsiny amin'ny fanomezana no men'Andriamanitra azy sy mangetaeta ny voninahitr'Andriamanitra miaraka aminy. Ary io ny olana, ny fanomezana mahatonga anao te hiseho, fa ny voninahitra mahatonga anao te hisitrika. Zay no mahatonga ny voninahitra mitady olona manetry tena iasana. Fa tsy manendry olona te hiseho mba ho ampiasaina.
rehefa miatsika voninahitra ny tenin'ny olona hoe eto Andriamanitra. Fa rehefa miatsika ny onction ny tenin'ny olona hoe misy mpanompo ampiasaina. Hitanareo sekoly manomana anao ho tahaka le programme ny kérubim misy fanahy afaka hitondra voninahitr'Andriamanitra ao anaty fanetretena sy fahalemem-panahy anome voninahitra azy mandrakizay. Zay ny mahatsara ny toetra voavoatra mahatamana ny fitoeran'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ry havana dia tiako ho fantatsika tsara fa nomen'Andriamanitra antsika ny fahasoavany ary ndrakofa mivoninahitsika. Jesosy mihitsy ny teny amin'ny Jona 7:10 hoy Jesosy hoe raha eo izy efa nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy, zay niarahako nombona taminao fony mbola tsy azo tontolo zao. Ianao zany mila tonga saina fa mitondra zavatra sarobidy ianao io. Ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Ianao tsy Andriamanitra fa raha Andriamanitra ianao na avovahan'ny olonanao tsy nitady mpanompon'Andriamanitra intsony. Aoko masina nareo, masina ao izy Andriamanitra. Ny famasinana toetra n'Andriamanitra, matoa Andriamanitra mitako hoe aoko masina nareo, mbola tsy mila dingan'Andriamanitra ianao zany satria Andriamanitra tonga dia masina fa tsy mila pressioner hoe aoko masina. Dia mila manaiky tsika mba tonga tsika tsy riaria hoe Andriamanitra ianareo dia mitarafan'ny olona n'Andriamanitra zany ao anatin'ilay ianao le tsy tanteraka ve dia hoe noho ny rahan'i Jesosy dia Andriamanitra fotsiny tsotro zao non. Fa nanao antikrista amin'izay rehefa manomboka ho amarinina ao anaty tsy fahatanterahana anao dia mihevitra fa mety ny ataonao dia tsisy fanotsiana. Zay mahatonga le voninahitra tsy tafatoetra. Na ny zavatra toriana raha tokony hiova ho amin'ny tanjo ny tarafana ny fisian'Andriamanitra ao anatin'ny olona mba hanomeza antsika tsy raha hiavo lantsy zay fanomezany sarobidy nomen'Andriamanitra antsika tsy azon'ny olona soloana zany. Tsisy hoe pastera be na olona faran'izay amboniny be mihitsiny afaka solony Saint-Esprit ao anatinao. Mivoninahitra Andriamanitra. Mivoninahitra izy. Amen. Fanomezam-boninahitran'Andriamanitra dia midika fanekena ao anatin'ny fo fa zay zavatra rehetra tsara mitanga eo amin'ny fiainanao dia tsy misy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra. Na dia Andriamanitra aza Jesosy tonga nofo niaina teo amin'ny olona dia nahavita nanitry teny izy ny teny hoe tsy misy tsara fa tsy tokana ihany dia Andriamanitra. Nefa izy tsara. Dia io le problème na avoan'ny dagona tsisy nizaniza fa ny fanatren'Andriamanitra. Le Filistina koa daladala nahita ny succès ny Israely izy dia netiny le fiaraham-fanekena avy any netiny dia nampidiriny tao amin'le efitra misy an'le Andriamanitra zany hoe nieritreritra zany rehefa mikamba syncrétisme rehefa mikambakamba anao dagona sy ny fiaraham-fanekena mirefitra ny Israely satria tia ny herin'ireo. Nieritreritra izy fa le Andriamanitra foroniny azo mibakiona sy inona amin'izay tia inona azy ny Andriamanitra ny Israely. Fa vao présentao izy tsy maintsy naverina satria nahoana any amin'ny toerana izay tsy misy azy tsy tokony hitoerany. Dagona eo lasa ny akohaka amin'ny maraina. Ny akohaka aloha zany dia tamin'ilay fiankofana tsy tapaka ny lohany tsy tapaka ny tanany fa rehefa naziriziry naverina napitsoroana amin'izay na sary vongana ivava tonga dia ny akohaka sady tapaka ny lohany tapaka ny tanany. Tonga saina daholo izy menakavy hoe misy zavatra tsy normal atao amin'ny efitra teny Andriamanitra ho tenenina zany hoe za présent fa aza dalaina aza fangaro amin'Andriamanikafo zany ahako. Dia fantatrareo ny problème mahatonga ny voninahitra tsy mahazo hainao amin'ny fiainanao afangaronao amin'Andriamanikafa le izy. Inona ny Andriamanikafanao mety olona ve le izy zay tsy akatoavanao n'Andriamanitra fa mbola ekenao maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao toetra ve le izy. Fa io tsy azontsika amboarina fa na mety amin'Andriamanitra na tsy mety aminy tsy azontsika amboarina io. Ny présence an'le fiara fanekena fotsiny tonga dia nyakohaka le sampy ny Filistina satria nalainy zareo nangalariny tany amin'ny Israely le izy dia nampidiriny tao amin'le toerana misy ny sampiny. Fa nietsika le fanatren'Andriamanitra tsy arkanjo no ny rahan'Andriamanitra fa ny présence hoentin'le kérubim eo amin'le asa eo amin'le fiara fanekena amin'le arche. Dia zao vao mipetraka fotsiny le izy mietsika amin'ny présence miakohaka daholo. Tiany nahitako zay natonga ny Satana ny teny hoe miakofa eto amiko satria ny fiakofana midika faharesena.
dia nitaky an' jesosy izy ekoaka aminy mba haneho ny faharesen'ny tompo a eo anatrehan'ny fahefana zay natolotra azy. Misy jesosy hoe Andriamanitra rery ihany ny kofana, zany hoe ny olona rehetra dia natao ho resy eo anatrehan'ny volonté an'Andriamanitra, tsy maharety akao an'Andriamanitra. Alleluia! Kitanareo, ny fiankofana zany dia marika faratapony anehoana ny faharesenao eo anatrehan'ny tsito mba hahafahany mampandresenao. Fantatry ny devoly zay dia nitambazany amin'izay. Meko anao zao tontolo zao fa mekofy eto amiko. Enio ty fahamarinany ity, ny fiangonan'ny andro farany dia tokony fiangonana tsy ekoaka amin'ny mamona mandrakizay. Tsy vola ny anomponan'Andriamanitra, tsy tany ny anomponan'Andriamanitra, tsy oren'izany Andriamanitra. Ary zay no tonga azy nanome pakeny olona tsy manao fanatitra ao anazy. Ozy izy hoe zany hoe ozy izy raha ohatra ka raha te haka zavatra atao fanatitra ao anazy dia anany ozy izy ny anany analy anadolo ny ary. Fa nanidry teny izy ao amin'ny Abrahama, zany hoe te isany iombo nankonana amin'ny Abrahama izy dia mba faly ry izy nahitany fon'ny Abrahama nanomana zavatra ho azy, dia sambany Andriamanitra nihinana teo amin'ny olona tsara ny toe-po. Ny sakafo menao an'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny kalitao amin'ny toe-ponao eo am-panompona azy. Zay no mahatonga antsika tsy manao zavatra tery zany amin'ny fanompona fampitiavana. Noho izany tsy fanetanana rabola eto, tsy toerana fanetanana rabola eto, fa toerana itoriana isokafa toe-po ifankahita amin'Andriamanitra. Ianao tsy azon'izaniza sakanany zany tsy hanao zavatra ho an'izay tianao, fa mahatonga mbola tsy tanteraka ao am-ponao izy, resa be fotsiny hoe tia ianao nefa tsy mampandroso ny fanjakany koa. Noho izany io volonté tsirairay avy aloha ifanaraka fa manjary lasa ohatrany hoe antery ianao dia lasa vidy varotra eo am-piangonana. Rehefa tsy mandoha an'izao ianao dia lasa mahamoana. Zany rehetra zany mifanahy mamoana manapaka ny fiangonan'ny andro farany. Tandremo, Andriamanitra tsy miandry zay ho afafinao fa miandry ny fisokafanao. Fo ny an'Andriamanitra, fo. Andana vakeo ohatrany amin'ny ohabolana anaka tolory amin'ny fonao. Tonga mifanatitra eny amin'ny tempoly. Ozy Andriamanitra, raha anao fanatitra ianao, andana aloha ataovy zay havananao amin'ny rahalahinao voatery le izy. Zany hoe fahadiova-po ny famelan-keloka. Mbola ambony lavitra no mifanatitra. Tsy atsika tapenana amin'ny fanatitra ny toetra tsy mendrika. Tsy atsika tapenana amin'izay zavatra tiantsika ho atao an'Andriamanitra ny fotsika tsy mety miova. Miala amin'ny fahazaran-dratsy aloha. Manapa-hevitry ny akatohan'Andriamanitra. Ataovy azo antoka ny lanitra. Raha za zao mijoro eto dia misy tenin'Andriamanitra tapitapenako satria manana objectif be dia mba manomboka iseho ivelany amin'izay. Mandroso be ny fiangonana, tsara tarehy ny trano. Tsy mampaninontsika na hoahilika eto dia retokotany ery indray no. Raha ny fonarontso an'Andriamanitra. Raha ny fonarontso an'Andriamanitra. Zany ny mahatonga antsika tsy maintsy manao centre. Voahilika foana tsika. Ary amin'ny toerana trampokony olona ilaina eny zao amin'izao satria tsy hanao le izy. Tsisy rehefa ilain'ny tompony zavatra rehetra dia tsy maintsy alain'ny tompony. Ao ventsika. Dia mba mahatsapa ihany tsika hoe tokony hanana toerana tsika. Dia rehefa tokony hanana toerana tsika dia tokony manana fisaina daholo satria miara-miompontsika hoe resy lahatra ianao zany raha vao manao amena dia tokony mahatsapa ianao zany hoe mila manana toerana tsika. Dia rehefa ao anatin'ny fonao zay dia fantatrao ny tokony atao. Fa tsy zany lany fotoana eto. Ny fotoanako eto tsy tenenako hoe anaova raky be ty akoho 50 miankina 80. Nareo tsy mahita an'izany zavatra zany ohatra ny resaka mampime be mihitsy. Manetsy tonga dia tsy analakely manao an'izany fa tsy am-piangonana me tsara velatsy. Tsy zany ny atao eto. Ny atao eto anarina fianam-pananao iombona amin'Andriamanitra. Na mahavita trano be building 7 aritsika. Ka miveriny Jesosy fa tsy tao fotsika. Le tranony mijanona fianao ny raisiny. Mialohan'ny anombohana ataovy zay nanana communion. Fa rehefa tsara ny communion tsisy afaka anakananao tsy ianao zany. Ny olona ianao indray zany indray dodominao ry ampandriko ry amin'ny 10 alina manao pasteur aiza moa le cantine, aiza moa le cantine. Mety ianao nanaitra anao fa tsy za miandry ana nanaitra anao zany. Nandefa SMS anao manokana hoe tena hvkl-centre fa Andriamanitra tsy mahantra. Noho izany za mpanompon'Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Tsy mpangataka ny rôlako eto amin'ny zany mahatonga na manao annonce fa raha mbola nisy olona nirahako andeha angataka mijoro eto. Free amin'ny fanompoko satria fantatro ny antsonanahako. Ny antsonanahy anompo an'Andriamanitra fa tsy hitako vola isa-tokantrano. Za tsy mpanompon'ny Kaisara, mpanompon'i Jesosy Kristy avy ary Nazareta. Amen. Halleluja. Halleluja. Nandrana voalohany mievana amin'Andriamanitra ne ianareo. Amen sa tsy amen. Zany mahatonga antsika
mikatsaka mandrakariva fiombonana amin'Andriamanitra. Fiombonana amin'Andriamanitra. Fahatsarana ara-piraisana amin'Andriamanitra. Anao mikatsaka izay ampifaly an'Andriamanitra. Inona reny mba ataoko? Inona no valiko an Jehova no nisorehatra izay nataony tamiko? Ny ananako fahatsapana fa io dinga amin'ny voninahitra io izay mitondra fanontranana eo amin'ny fiainako, mahatonga ny fisasarako hiaina, fa hatonga ny voninahiny hirehatra. Misy zavatra tsy takaty ny tanako fa azo ny tanan'Andriamanitra kasihana. Ty izay maintsy amin'ny ao an-trano sy ny manodidina. Alao ijoro am-pahanginana na ho faty antoko azy ny anomponan'Andriamanitra fa tafiditry ny lanitra. Azavela izy atsapa-vesatra ny amin'ny fanompona. Alao ny olona ho maivana mba ahafahany meona amin'Andriamanitra fa amin'izany ny antsoina antsika. Amen. Sa tsy amen? No izany ry havana, androany aty anaitra antsika rehefa niteny Jesosy hoe anotrina antsika, andao araroantsika izay opportunité zay. Halleluja. Iona antsika aminy. Io ohatran'le briky. Le briky kely tamin'ny Jesosy nandeha ambiance be mihitsiny. Velarina daholo ny lamba. Fa le briky nandeha, mbola tsisy oritetra amin'izay nanaovana fa ny olombelona manompo briky. Adininy Jesosy eo an-damosiny eo. Jesosy ny anaovana an'iny fa le briky koa ny zesta kely mihitsy izy nandeha satria nahoana tsy nandeha tany ny tongony fa ny lamban'olona ny velarina teny an-dalana. Verina amin'izay izy lamban'olona mitapy ery mbola zatra zany izy dia an'le lamban'olona madio mitapy ery ndray nitsahany torahan'ny olona. Dia nitomany izy dia nakany amin'ny mamany, mama tamin'izaho aleha hafa mihitsy ny fanretora voailika. Dia izy izy mamany, mahatonga ny olona mitehaka anao aza dimy fa teo amboninao Jesosy. Nisy voninahitra teo amin'ny présence. Fa rehefa tsy eo ianao, verina briky amin'ile mahanaturanao. Aza eritreretina mihitsy ny ianao Jesosy. Fa raha mitohy le miakokoaka be dia be ireny ny verina ianao fa tsy teo intsony Jesosy, dia lasa ianao indray milasa izao no izy. Fitombohan'ny fanahiny anti-Christ. Halleluja. Halleluja. Ka zay ny tiako lazaina amintsika hoe misy io kerubimy io izay endriky ny any an-danitra mitondra ny fanan'Andriamanitra mazaka ny vesany, ary misy koa ny olombelona izay nomen'Andriamanitra ny rôle ny kerubima afaka hitondra ny voninahiny satria manana ny fanahiny. Zay le fiafaran-javatra tiako hozaraina androany. Tiako hozaraina amintsika tsirairay avy zany fa Andriamanitra dia nanao anao afaky ny hisitraka ampahasahina amin'izay ny voninahiny tsy mitovy tamin'izay fanekena rehetra tany aloha. Zay mahatonga ny bokin'ny Hébreo milaza hoe manatona ny seza fiandrian'Andriamanitra amin'ny fahasahina. Amin'ny fahasahina. Taloha izy mpisorona be any rehefa mpisorona be koa rehefa mitranga amin'izay manifesto le voninahitra dia efa sina rojo eny amin'ny tongony. Ka raha sanatria maty izy tsy hiditra ho faty fanorony miaraka aminy fa sotomina fotsiny dia miboaka. Sendra tsy mazaka le izy. Ao ve tsika? Misy ny nampahitana ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'le kerubima le izy dia zao nataon'le kerubima. Niala tao an-trano le voninahitra satria tsy mendrika ny Israely dia nakany tendrombohitra. Hitantsika amin'ny Ezekely toko fasivy Ezekely, le Ezekely am'vakitsika be dia be reny ivereny kely ny lesona. Amen. Fa ataoko rapida kely le izy. Niala tao an-trano le kerubima dia lasa eny tendrombohitra. Dia zay no natonga ny olona lasa mivavaka tendrombohitra be dia be. Dia zay mahatonga ny Jesosy nilaza hoe tamin'le vehivavy le tao Samaria, le Samaritana hoe ho avy ny andro tsy eo amin'ny tempolo tsony izy dia tsy atendrombohitra le voninahitra. Fa Andriamanitra efa mifidy toerana hitoerany. Dia hozy izy amin'izay Ezekely niala avy eny tendrombohitra izy dia niditra teo amin'ny vavahady antsinanana hozy izy. Vavahady antsinanana ho ao an-trano. Dia izy io trano zasenao. Halleluja. Fa izy teny tendrombohitra eo antsinanan'i Jerosalema dia jereo fa indroa Jesosy zao midina. Ho avy izy. Dia amin'ny fotoana iverena amin'ny fahandroany eo amin'ny vavahady eo amin'ny tendrombohitra antsinanana io, eo amin'ny tendrombohitra oliva. Alohan'ny angano teo tendrombohitra oliva izy no tokana. Eo le voninahitra talohan'ny etrehany fahafatesany.
zany hoe le force zany noentiny niatika ny fahafatesana dia ny puissance na ny heriny voninahitra teo am'le tendrombohitra oliva zay nateriny kerobima teo no ny raisiny dia avy eo amin'izay naveriny ho ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao dia amin'ny fotoana ivererany amin'izay amin'ny fotoana ivererany amin'izay akany any satria efa tsisy voninahitra ntsony eto dia soira fa averiny eo tendrombohitra indray satria anitsaka eo tendrombohitra izy amin'ny fotoana fahandroany halleloia alohan'ny ampakarany anjiosy zay taraiky tsy maharety ka ho an'Andriamanitra halleloia ka le izy misy hoe localisation géographique spirituelle zany tiako tenenina mila araka ao tsara am'le démarche rehetra na fampahitana momba ny dinga amin'ny voninahitra hoe avy aiza izy dia makaiza dia maninona amin'ny fotoana ekarany fiangorana tsy atao tantsony voninahitra eo fa verina any amin'Andriamanitra dia zay mahatonga Jesosy mitondra le voninahitra amin'izay hoe tsy maintsy hoetiny kerobima verina io tendrombohitra indray tanao manao va-et-vient kely izy miala ry dia makasy dia miverina ry satria miverina indrota ao an-trano avy ao an-trano izy trano hita maso no verina ao an-trano tsy natao tanana ny olona avy eo verina io tendrombohitra indray izy amin'ny fotoana iverena zay mahatonga Jesosy manitsaka an'io tendrombohitra io amin'ny fotoana ampakarany fanondroany Andreo Jesosy taraiky tsy nemazy misy zany manaraka tsara fotsiny ianao ny Ezekely ray manontolo jerenao ny profesiany Jérémie momba ny fiaviany Jesosy jereo daholo zay dia mijereva concordance biblique fa hoarako daholo sany zavatra zaraiko androany maraina izany ao ve sa tsy ao amen zay mahatonga ny baiboly miteny ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra amin'ny olona zay mino anazy zao le izy ny olona mino an'Andriamanitra dia mahasary-piaro an'Andriamanitra sary-piaro izy aminao satria nahoana ianao le vatana trano fanahy hitoeran'Andriamanitra fa mahazoaina ny voninahitra rehefa manaiky ianao andeha sy hampanaiky ny ao anatinao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay mahatonga ny tompo mbola mananatra tsy mahazo manao zay tianareo zany ianao rehefa feno fanahy-masina zany tsy tonga dia za tsy mahagaga mihitsy tena niasa Andriamanitra fa tonga dia tsy nahazo nanao an'izay tokony nataoko fotsy tonga dia tsy tiako atao fotsy tonga dia tsy nataoko fozy izy tsy mahazo manao an'izay tianareo atao ny safidinao zany miasa ao anaty aza malaina mpiasa safidy andrefa napahakevitra tsy hanao zay tsy tiana atao zay tsy tokony ho atao ao ve tsika ko nitiana voalohany toko fahinandiny fa antao aloha pastera koranga ohatr'izany foana ndraso moa tsy za mihitsy ane zany rety fa le baiboly koa ny ohatr'izany tsy miova foana nikoronitiana voalohany toko fahenandiny fa 7 faroapolo dia mbola io ihany ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenareo dia tepolo ny fanamasina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo tsony ianareo fa olom-bo vidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo tsy mahazo manao zay tiatsika atao satria tsy tompony tenantsika tontsika fa an'Andriamanitra amen misy zavatra zany tsy tian'Andriamanitra ataonao tsony mampahazo aina voninahitra zay rehefa tsy ataonao azonareo ve le izy mampahazo aina voninahitra zay io voninahitra io zany masina maneho ny fahamasinan'Andriamanitra maneho ny mahizy azy maneho ny présenceny raha tianao zany no kalesy tsara dia aza hoentina mikalesy vaky pneu Andriamanitra ianao ihany nanindrona fantsika an'le izy hitanao fa fantsika dia vao mainka nandehananao dia tsy afaka mandeha mafy be le izy ny qualité n'io voninahitra io rehefa présent tsy mila misokatra akory ny vavanao rehefa feno fepetra nisy mpanompon'Andriamanitra zay tena Charles Finet sy Daniel Nash niaraka tamin'izany ao amin'ny resaka hoe fifohazam-panahy zany maneran-tany tafiditra amin'ny storiany revaire zareo reo dia le Charles Finet io zany mpanompon'Andriamanitra tena hoe manana présence be mihitsy mahazo aina le voninahitra tonga izy eo amin'ny toeram-piasana anankiray miditra mivavahady fotsiny tsy miteny izy tsy maninona fa mijoro ohatr'izao tonga dia mitomany daholo tsisy toroteny tsisy nininona tsy misokatra tonga dia miaiky ny fahotany dia miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo le olona tonga dia feno fanahy masina tsisy resaka nefa izy zany mbola vao mijerijery ohatr'izao fotsiny dia gagany io le fa maninona tsisy tenin'Andriamanitra tsisy nininona fa le raha ty présent eto fotsiny dia mety be ny zavatra rehetra miova daholo le tontolo manodidina azy satria nahoana feno fepetrahananana mahatonga le voninahitra azo aina noho izany tsy mila misahirana amin'ny toroteny izy tsy mila misahirana izy mandresy lahatra olona fa le présence
tonga dia mitondra ampy ny fepetra mahafeno ny fitondrany an'le dinga voninahitra mivao azy ny zavatra rehetra. Tany États-Unis koa nisy mpampiandriamanitra anankiray efa tany amin'ny 1800 et quelque tany izy io zany no resy lahatra nitondra ny filazantsara tamin'izany. Dia iny izy tonga amina restaurant anankiray mipetraka zany izy amin'ny hôtely anankiray izy mipetraka. Dia ao amin'ny toerana io tonga dia zao mahavariana fa lasa remarque ny olona fa ao amin'izay toerana andianana izy matory eo ambany dia sitrana daholo marary rehetrarehetra amin'ny bildinitra ny ambony. Zay marary ao zany tonga dia sitrana daholo. Zany hoe présence-ny tonga dia apte mahatonga n'ilay voninahitra afaky niparitaka eo amin'izay tontolo manodidina misy azy. Hitanareo rehefa mitombo mifatakarana dia miaina amin'ny fisasarana. Fa mahatonga antsika indraindray misahirana be mihitsiny vao mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia satria misy faiblesse ao anatintsika mbola ekentsika toetra le izy na faharatsiana le izy dia mbola ohatrany hoe fa miroapony tompo matoy izao atsika mbola any amin'izay dingan'izay ianao. Kahitany tompo tokoa mindra fo bebaka ianao fa tsy ahita le dinga voninahitra mihitsy ianao dia ohatrany hoe nofinofo ny zavatra toriny pasteur Rodolphe. Ohatrany rêve le izy satria ahoana tsy mety tanteraka amiko mihitsiny. Ianao tsy manaiky iseholy le voninahitra fa le voninahitra efa ao anatinao. Zay mahatonga Jesosy nangataka ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Dia tsika efa tanteraka satria nandray an'i Jesosy dia ny fahatanterahana ao anatsika ile fahatanterahana an'i Jesosy teto tany anazy iny. Matoy izy miteny ao koa tanteraka ianareo misy fahatanterahana tokony hitan'Andriamanitra fa hampahazoaina le dinga amin'ny voninahitra tiany hita ao anatsika. Voalohany tsy efornao le izy fa vokatry ny fahafantaranao fa tsy tian'Andriamanitra le izy dia manaiky fotsiny ianao tompo manaiky fa tsy tiako ty zavatra ty manomboka androany satria tsy tianao. Zay tsy mety aminao dia ataoko tsy mety amiko. Mafy be le izy pasteur tafandainga tampoka zany ve fangany isy nanambana basy ianao mandainga pasteur tena tsy haiko tsy nandrindra ry anitsangatsanga mafy be le izy dia anontaniako izy nisy anjely nidina ve na mambokotra akanjonao tsisy fa izy sa ihany ay beba zany fanamarina tena dia ndraindraytsika ohatra ny tehodikodiny zany le izy anie mampime. Ianao zao ohatra nafantatry ny olona daholo ny zavatra ataonao dia nefa ianao miezaka mandamy ny resaka sy mipasoka daholo manodikodina le izy amin'ny resaka mamy be mihitsiny dia memezan'ny olona fotsiny. Ny olona mime fotsiny fa ianao mampalahelo dia ianao mieritreritra hoe nety tsara ka le zavatra teo. Matoa izy manontany hoe nety tsara tsy nety tsara zany le tena marina fa mba nezana ny apeten'le izy. Misy fanasitranao taon'Andriamanitra ho an'ny rehetra. Dia zao ny zavatra misanga ozy amin'izay Andriamanitra ozy amin'izay Isaia ho avy ny andro izy izy hitsangana amin'izay ianao dia hiazava amin'izay mihazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra Jehova amin'izay miposaka aminao amin'izay. Indro ny aizina anarona ny firenena fa aminao ny hiposahan'le fahazavana ary rehefa manomboka mitrango izay fahazavana izay tsy ianao no hitototo hitety firenena fa ny firenena no avy hialoka eo aminao. Alleluia. Hitanareo rehefa ianao mety amin'Andriamanitra présent voninahitra zay zavatra katsahan'ny olona sy mampitototo azy nataon'Andriamanitra tonga ho azy amin'ny fiainanao ary terena ianao terena. Andriamanitra fa maninona ary ny amoraina amin'ny benson le izy fa tena sarotina misalahy satria benson mitondra ny voninahitr'Andriamanitra manaiky. Halleluia. Rehefa tenenina hoe miteny Andriamanitra hoe zao ny zavatra ny fomba fisainany ny olona mitondra voninahitra sy ny olona tsy manam-pahatsapana ny lanjan'ny fisian'ny voninahitra dia tsy mitovy na prière ny ary na mivavaka ataony. Ny olona mitondra voninahitra manam-potoana kokoa hisainana ny zavatra efa vitan'Andriamanitra. Fa ny olona tsy mitondra ny voninahitra io lany andro misaina zay zavatra hain'Andriamanitra atao.
Ny olona rehefa tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra dia tafatoetra eo amin'ny nofo. Fa ny olona rehefa manana ny voninahitr'Andriamanitra dia tafiainga eo amin'ny tontolo oram-panahy. Tsy lojika eny ny fifalianao sy ny fitsikinao e. Amin'ny zavatra tsy voatery hafinaritra anao. Fa noho ny fahatakaranao fa velona Jesosy dia mangina ny vavanao. Dia misaotra an'Andriamanitra ianao hoe dia indray ilay testa fa mitranga. Dia ara-potoana ny fandraisanao mesura hifanaraka amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Fa raha voavariana ianao voaeto ny anarina fa vohitsaka ny ololetsy fotsiny kirarinao dia efa manomboka mitranga le hoe io sady le nandray toriteny nandritra ny adiny ray sasany fa tsy manondrana mihitsiny. Alleluia. Na ao atokantrano zany naiza naiza. Vita ny raliana finaritra be le tany andolo tsika tetana mafy be ao ny tompony ny zavatra nataon'Andriamanitra tao. Alleluia. Ho an'i Jesosy rery mivoninahitra. Nafinaritra ny zavatra nataon'ny tompo. Le fifaliana voazonao tany. Le fifaliana tsy vokatry ny zavatra asa mahagaga nataon'ny tompo fa le fiovampo, le zavatra nataon'i Jesosy le famonjem-panahy satria malahelo am-panahy ianao ny ilaina. Malahelo am-panahy ianao ny ilaina. Dia rehefa misy fanahy voavontsy dia faly ianao satria ampifalian'le fanahy voavontsy. Fa tsy le maso mahiratra na liana reny zany aza mifaly nareo fa manaiky anareo fanahy. Fifalitsika fa orienten'Andriamanitra tsy any amin'ny vokatra villalana antsika tonga antsika hibotsina hoe tena momba anay Andriamanitra. Non. Raha ny amin'izany mety foana rehefa mety ny toetranao. Iny manko mamily lalana iny le hoe ampiasain'Andriamanitra iny dia lasa diadeka sy na sponge diminy ato dia raha pitsy amin'izay za kosa ngamba fa tokony araka bishop amin'izay extra propre. Extra propre madio loatra ny tiako dia raha savony extra propre raha inona moa zany raha parfum Chanel manatsara tena maraina mandra-parivan'ny andro fotsiny fa tsy midika zany hoe mety ianao rehefa ny fampiasan'Andriamanitra mampifaly ianao amin'ny lalana anao dia hozy Jesosy nananatra Petera ry apôstôly aza mifaly nareo fa manaiky anareo ny fanahy fa mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny andaranareo mifaly amin'ny famonjena. Amen sa tsy amen. Nojo zay tonga teo am-bavahady nidigadana so matsara amin'ny vavahady dia natsona le olona natao kit main libre mihitsy naizany mianasake le fa mbola ty ambany aty ahy tompo malalo ianao amin'io manofa n'le hôtel mandoa vola ara-dalàna. Tonga eo am-bavahady ianao midy mivavahady tsisy fialatsinina azafady andraso hoe ohatrohatr'izay mihitsy andraso hoe za mbola ty ambany aty tompo misy manomboka zay hitanao amin'izay le hoe misy ny zaza dia misy ny lehibe ny tao anaty fiara zany teko dia vitanao zany koa ve dia mba rariny zany koa dia manomboka amin'izay dia za mitody dia ohatr'izany daholo tsika raha za taloha dia mba ohatr'izany koa fa zao io ndray le devo tonga dia zay ny réaction ako vita ny tary amin'ny asan'Andriamanitra dia manafisafy izy ezahany ny amafana n'le fakasitrahany efa mba voaray tary noho izany samy maily fotsiny na kalokaloka tetsy amin'ny morony anina fotsiny mandra-piavina dia niverina indray alefa te bobo atao indray ahy onohatr'izay rehefa tena tsy atakaloko anao zany Jesosy tonga izy rehefa avy eo dia ozy tao anaty fiara samy mianatra mba tsy miteny hoe ianao indray ny ananatra azy dia miditra tao anaty tomobily zany dia samy tsisy niteny io fa dia nandeha mandehandeha ihany aloha le hoan'le le sakay kely mbola tsy masaka dia misy miteny enika any ohatra kratsinina kenao ny anaovany azafady eo zany hoe atsipy-akolaka ihany zany le izy hoe tokony alala fomba miheno ve tsika hitanareo rehefa manetry tena sy mandray leson'ohatro zao zay ihany tsy mampitovy atsika sy nareo amin'le opportunité andrasana ohatr'izay be dia be tsy afa-panadinana le izy le miaina eto zao vao vita ty fotoana ity mitsiry helatra daholo rehetrarehetra ny sasany tsy tendeha tohatra fa hivoaka eto azodona ve le zavatra mitranga tsiry helatra daholo satria nao nandrefa-paherezana ohatra le avy mijery film tamin'ny alina tambola zaza vo avy mijery jakitsaniny ianao le alina iny voaka mandehandeha ny elanelan-trany eny ohatrany hoe ianao zany mihitsy misy ohatrany hoe misy zavatra kely miasaka tonga dia tsisy tahotra mihitsy satria nahoana ny zavatra nijerenao nanova ny tao anatinao dia maninona ary jakitsanina manovanao na vetivety ary
fa manino zany teny zany raha tonga dia ampiasaina raha-potoana. Za tonga dia manara-maso ny fiainam-panahiko. Fa misy zavatra mitranga dia fata zao ndray io. Dia tonga dia mifankahita amin'ny ara-panahy ambadika tezitra. Hitako mihitsy zatana hoe raha kivo satria nahoana sitsioka fotsiny alô tsotsika amin'ity neny von'ity tsy mandeha ho ilay izy. Tsy mandeha ho ilay dada ataovy amin'izao ny ankizy. Nataoko amin'ny anankiray indray azo ilay izy. Voazo ilay izy natsoina amin'izay iny le kitakita be fa tonga dia azoko ilay izy. Tsy normal. Fa tsy mivavaka lera namany tsy nanatrika fotoana tsy nandre tenin'Andriamanitra dia mora ampiasainy izay te hiditra ampiasa azy. Noho izany vavaka ho azy mba mindra fo amin'ny Andriamanitra. Lasa te ahoana rahalahy tain'Andriamanitra amin'ny manaraka tsisy resaka mihitsy. Dia eny pastera tain'Andriamanitra hitako menamenatra kely izy tsy ny amenatra azy ny tanjoko fa ny atonga ny fanan'Andriamanitra hiasa ao anatiny. Tsy te hiseho koa hoe za olon-kendry be noho izy fa raha tsy nisy an'Andriamanitra mety adala be kokoa noho izy ary. Fa no famirapon'Andriamanitra dia opportunité raha mba izany niaran'izay fa tsy tany amin'ny olona tsy misy an'Andriamanitra. Mety efa vaky ny orony ary ny teo amin'ny orony tokoa ohatran'ny efa misy any taty voahirany ohatran'ny efa misy ohatran'ny efa nisy anina teo amin'ny orony dia mety efa nahazo tany zany izy ohatr'izay foana zany ny fiainany satria mety maratra raha namana amen sady maratra po maratra orona no maratra andrina kelatra fa tsika tsy ataontsika ninina izy amen satria zay mahasamy hafa ny zanaky ny hafa zao ary ataovy principe eo amin'ny fiainana. Raha misy zavatra misetrasetra tsy mety eo amin'ny fiainanao dia manana an'izao réaction zao tompo soa ihany fa taty amiko le izy fa tsy tany amin'ny hafa fa raha tany amin'ny hafa ozona no azony fa raha teto amiko lohalika miforotra no azony mba hanova azy tea tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Raha vao zay amin'izay ny fiainanao tena zao aloha e aza manao an'izay toetra zay raha tsy te hita voninahitra. Fa raha vao manomboka miditiditra no mikitikitika any amin'ny fandeferana fahalebem-panahy dia misy miteny anatin'izay indray vokatry ny fanahy. Raha vao manomboka miaimiaina vokatry ny fanahy eo tsy mahazo ay Andriamanitra tena mihitsy tsy mahazo ay raha tsy mamena anao amin'ny voninahiny. Ary rehefa azo ny voninahiny ianao niezaka ny olona rivotaona ataon'Andriamanitra ray andro. Misy Andriamanitra hoe ampidiriko any amin'ny vitesiko ity fa mety amiko tsangano amin'ny toerana misy anao fa ianao zany olona zany amen. Ampidian'Andriamanitra any amin'ny vitesiny amin'izay ianao ao afany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Andriamanitra misaotra anao zay androany mbola manitsy ny fonay foana ianao isan'andro manaitra anay foana ianao isan'andro mba afany miaina sy mampiaina ao anatinay ny fahamarinanao. Okany tsiray avy zay tonga eto isitraka ny fahatsaranao isitraka ny voninahitrao isitraka ny fahalebiazanao mitenen'Andriamanitra dia mampianarana isan'andro hiaina zany fahatsarana zany amin'ny androm-piainanay ray manontolo. Hitanao manokan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha andehanao dia iseho ny fiainanao ny voninahitra Andriamanitra. Aza matahatra fa ny andronao ray manontolo andro isy fanotronana ho am'raina ny fahasarotana rehetra. Reo zavatsarotra rehetra heverinao fa hoe amin'ny fomba hoana ny amoahana azy ataon'Andriamanitra ohatra ny tsy teo io fa Andriamanitra nikarakara ny mombanao ray manontolo. Tsy ho raraka mandrakizay zany ianao tsy rava mandrakizay zany ianao mety ny zavatra rehetra tafavoaka ianao natony fanohatra raha ny zavatra hitany masonao hiara-iasa azory andrefa eo amin'ny voninahitra Andriamanitra. Mandehana fa hidinga amin'ny voninahitra io amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ampitsombadika ny zavatra rehetra ho amin'ny fahatsarana maka amin'ny fahatsarana amin'ny fahalebiazana maka amin'ny fahalebiazana amin'ny famboniana maka amin'ny famboniana amin'ny fetezany zavatra rehetra. Tanteraka ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompo dia raina mandrakizay ny anaranao saotra tompo fatianay ianao amen dia amen. Mazoa toerana kely anao fanatritsika ao an'Andriamanitra. Baiboly dia miteny hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa tsy fanatitry ny olona be lolopony atao na fanatitry ny olona mbola misy olona tsy havanana. Ataovy izay tena nananao fo ao am-panaovana fanatitra hoe miray tanteraka amin'Andriamanitra ianao eo am-panatanterahana an'izany. Hitantsika tsirairay avy ny tompo ao anatin'izany toepo izany. Azadino fotoanantsika ny larobia maraina raha-pitso sekoly tokantrano sy fitahi-panahy miaraka amin'ny mama Viviane. Ny zomariva indray etsy amin'ny tranobokon'olona Analakely toy ny androany fa amin'ny dimension hafa azavaina kokoa mikasika an'ilay voninahitra amin'ireo karazan'olona roa na telo ao tanaty baiboly izay tena nisitraka an'izany dia hoezahantsika angatantsika amin'ny fanahy masina mba ho avoakany eo hoe inona le secret ndreo olondreo na tonga azy nahita an'izay fankasitrahana izay mihoatra noho ny olona rehetra.
zao rehefa samy mamaky baiboly ihany dia fantariny sekren'izay naomby fa aza manahaka angiazy efa hita hoe ny fangalarany lamba sy ny korirapre-panan-karena tsy marina na tonga aza raraka sy boka dia mbola zay koa no ataonao ao anaty baiboly hoe samy misy olona azo tafina daoly e fa misy eo nandova fabokana misy eo nandova double portion ohatra ny Élysée noho izany mba le mahomby reny arahana mba reny le tena nakasitan'Andriamanitra reny jerena mba tsy areo vrenoka lasa ohatra tsara zay izy tena nanarina anao zao ianao nanarina zao ianao dia enoka na nanarina anao le izy koa misy olona anaty baiboly tsy hoe olona mety be daholo fa misy olona tena faran'izay ratsy fa nivafo tonga dia faran'izay tsara dia reny koa anarana halleloia raha ianao zao ohatra Marie Magdalene mety ratsy be mihitsy ianao taloha fa zao mety mpijangajanga ny olona efa hitorabaty daholo sy ny rehetrarehetra fa nanantonan'i Jesosy tonga dia sauvé halleloia miova fo dia lasa ny tantarany tsy maintsy tantaraina ato anaty baiboly rehefa isaky ny torina ny filazaontsara dia tsy maintsy tantaraina ny tantaranao dia androany zao tsy maintsy niresaka Maria kely indray nefa tsy tokony ho tenena satria efa voatsodran'ny tompo izy dia mba ohatra zany tsy ny ratsy vitanao fa ianao miova dia misy ho tantarainany aminao halleloia lasa fanoharana tsara ianao mandana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ary raisy nitsodrano amin'ny anaran'ny tompo hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ho fanoharana tsara ny mombanao ho fanoharana tsara ny toetranao ho fanoharana tsara ny fijoroanao ho fanoharana tsara ny fiainanao andavanandro ho fanoharana tsara ny fiainatokantranonao ho fanoharana tsara ny arabolanao ho fanoharana tsara ny mombanao sy ny ankonanao atokantrano mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa hitarafana ny voninany ianao ary voninahitry Jehovah azo aina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny rofo hiaisotra ny aretina hiala ny olana mivaha ny zavatra rehetra mety ho tahin'Andriamanitra indrindrany ianao amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo azadiny ny fijoroantsika vavolombelona amin'izay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika amin'ny zoma efa tonga somatsara eto toerana pasteur bishop Sandratra